ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika riavako tratra ity sabotsy fa eniny volana febroary ity dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny timoty voalohany toko faefatra timoty voalohany toko faefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony lolavina raha raisina amin'ny fisaorana satria amafisy ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana zany. Raha manorevitra ndalany amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy dia izay na miteny ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny angangano ratsy famaombavy antitra dia lavo ka mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panahy araka n'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony ho ekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany no ikelezanay aina sy ezahanay satria izahay manantena n'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino. Izany zavatra izany no andodiony sy ampianaro aoka tsisy olona anao tsinitsinina anao noho ny atanoranao fa aoka tonga fianarana ho an'ny minanao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piaviko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana, aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahana-tanan'ny olona. Mazotoa hevitra izany zavatra izany ka mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miainao anao. Ray masino manao masinina ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny loha hevitra izay mpanjinina ry havako manodidina ny perikopa sy ny mofinaina dia ny hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ny andininy faefatra ao anatin'izany soratra masin'ny tenin'Andriamanitra izany no ndeha hampaherezana anao. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Ny epistily ho an'ny Timoty moa dia atao hoe epistily pastoraly izay natokana ho an'ny mpitondra fivavahana, natokana ho an'ny mpitory ny filazantsara, natokana ho an'ireo manana andraikitra manokana amin'ny fitezam-panahy, ny mpino na ny fiangonana. Dia anankiray amin'izany torolalana ho an'ny mpitory ny filazantsara na ho an'ny mpitandrina, mpitaiza fanana, mpiandrina, lolana, diakona, ny hoe tsara avokoa izay noharian'Andriamanitra ka tsy misy tokony ho lavina fa ho raisina ampisaorana an'Andriamanitra. Ilay teny hoe zavatra nataon'Andriamanitra dia tena mitodika amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra mihitsy. Raha toa ka mamaky tsara ny soratra masina antsika izany rehefa ko malala dia mamerina mamaky izany ny bokin'ny Genesisy dia mahita fa Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra. Mazavy Genesisy toko voalohany, Genesisy toko faharoa, izay rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Amafisy ny salama, tsara Andriamanitra sady manao ny tsara ary mahary ny zavatra rehetra ho tsara. Mazava tsara zany fa ao amin'Andriamanitra dia tsy misy mihitsy na teboka kely akoa zara faharatsiana.
fa tsara avokoa ary tsy vitany hoe tsara fa tanteraka parfait onareo amiteny frantsay tsy hoe tsara ihany fa tanteraka tsisikana dia eto ary afako malala manazava zany ny soatra masina mbaran'ny Paoly eto manao hoe or Timoty tadidinao tsara zao fa ny zavatra rehetra no arian'Andriamanitra dia tsara avokoa. Nahoana ny afako malala no manafatra an'izany, nahoana no tonga dinidinika ampanahy ho an'ny mpitondra fivavahana zany. Titosy koa dia nafaran'ny Paoly an'io, Titosy 2:1-10. Madio avokoa ny zavatra rehetra amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino dia tsy misy madio na inona fa voaloto ny sainy na ny fieritreretany. Afaka malala ny foto-kevy dehibe zany dia izao, ny zavatra nataon'Andriamanitra dia tsara. Fa inona no tonga n'izy hoe misy ratsy amin'ny fijerintsika olombelona? Ny fahotana no nanova ny fijerintsika, ny fahotana no nanova ny fomba fiainantsika. Andriamanitra zany raha nahazo tontolo zao dia nahazo tontolo zao tamin'ny fahatanterahana, ka ny olombelona no arian'Andriamanitra dia olombelona tanteraka, ka olombelona manatsaina sy mieritreritra ary en harmonie, zany hoe ny fiainana dia milamina sy mifanaraka tsara amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, ka izay rehetra nomen'Andriamanitra azy dia mahasoa azy ary manana fahazavan-tsaina izy mamantatra ny tsara sy ny mety ary sahaza azy ao anatin'ny zavaboarin'Andriamanitra io. Fa ny fahotana tao anatin'ny rehefa tafiditra tao anatin'ny olona ny fahotana dia nanimba ny fomba fijeriny ny zavaboary, nanimba ny fomba fisainany ary nanimba ny fitantanany zavaboary, hany ka nanjary nosokajiny satria tsy mba nieritreriny dia nosokajiny ho amin'ny zavatra tsy izy indraindray ny zavatra tsara nataon'Andriamanitra. Dia hoy Paoly manazava eto manao hoe tandreny tsara ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara. Firy ary avako malala amintsika olombelona ny tena mahatakatra, amintsika kristianina ny tena mahatakatra fa tsara daholo ny zavatra nataon'Andriamanitra. Na dia fomba fitenitsika indray manao hoe manaonao foana tahaka an'Andriamanitra manao mivoay, tsy mikendry afa-tsy ny amafiny hono. Ry afako malala, ahoana no ilazanao fa manaonao foana Andriamanitra? Ary dia satria ny fahotana ao anatintsika ny mahatonga antsika tsy mahatakatra ny planin'Andriamanitra, tsy mahatakatra ny dikany zavatra nataon'Andriamanitra, ary dia tsy azontsika ny zavatra rehetra, ampiasaintsika amin'ny tsy tokony ho izy, na ampiasaintsika amin'ny tsy tokony ho izy ihany, fa ampiasaintsika mihoatra ny tokony ho izy indraindray ny zavatra men'Andriamanitra antsika dia lasa manimba ilay izy noho ny fahotana. Ny tokony ho zaintsika ary afaka malala dia izao, misy dikany avokoa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ary tsara avokoa reny rehetra reny, fa matola izy ratsy dia satria tsy haintsika ny nampiasa azy, na satria nampiasaintsika amin'ny saina maha-olombelona mpanoty izy dia nanjary nanimba antsika na nanimba ny hafa. Ny soratra masina rehetra avako malala hoe mampiorina antsika amin'ny finoana dia manokatra ny saintsika rehetra hijery amin'ny hoe ny zavaboarin'Andriamanitra dia tsara. Fa rehefa niditra ny fahotana dia lasa ny zavatra nataontsika ny lasa hoverintsika ho tsara. Ny fahotana zany nanakona ny masontsika ka nahatonga antsika tsy hitantsika na dia ao anatin'ny zavaboary io aza Andriamanitra. Ny salamy dia manazava amintsika fa Andriamanitra dia ny fahendren'Andriamanitra dia hita ao anatin'ny asany tanany. Hitanao amin'ny olombelona ny fahendren'Andriamanitra, hitanao amin'ny zavaboary ny fahendren'Andriamanitra, hitanao amin'ny asany tanany
ny fahendren'andriamanitra, hitanao eny amin'ny zavaboary ny fahatsaran'andriamanitra. Fa ny olombelona kosa lanota, de rehefa nanota ny olombelona de tsy hitan'ny olombelona itsony Andriamanitra, ary tsy hitan'ny olombelona ao amin'ny zavaboary itsony na ao amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra itsony ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy hitantsika itsony ny mahatsara ny zavaboarin'Andriamanitra. Tsy ny olona ihany ny tsy hitantsika ny mahatsara azy, fa ndraindray misy olona tsara zao de ny ratsy eo aminy ihany ny hitantsika, ny toetra ny mety ho hitantsika. Mandrakariva dia ny ratsy eo aminy ihany no hitantsika. Satria ny solomasotsika de solomason'ny mpanota. Io rehefa tenenany Jesosy nge manao hoe aza ny sompikazo kory eo amin'ny anoloan'ny andron'ny rahalanao no jerenao, fa jereo aloha ny andro be io anoloanao. Ary de ndraindray rehefa ko malala ao anaty mitotena ataony zao teotendrom-po ohatra zay niezinezina mihitsy resaka ny etika kristianina, mba tsy hananana solomaso ataontsika hoe mivilana amin'ny fijeriny rahalahy. No zany de zao rehefa ko malala hoy itsika manao hoe ny fahotantsika ny mahatonga atsika tsy mahita mihitsy ny tsara amin'ny asan'Andriamanitra. Amin'ny olona de efa tsy hitantsika zany, ny ratsy mandrakariva ny hitantsika eo aminy. Ary dia maika mofa amin'ny zavaboarin'Andriamanitra de tsy hitantsika mihitsy ara zay fahatsaran'Andriamanitra. Ary de le zavatra ataontsika olombelona mpanota, asan'ny tanantsika no heverintsika ho tsara. Zay nge mahatonga an'Andriamanitra nanafatra atsika hoe raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ihany itsika tsy miova fijery, tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra. No zany de izao ny tompontsika kristianina ndraindray na ny maromarona koa ny tompon'ny olombelona de ny asan'ny tanana. Ny asan'ny tanantsika nefany de izao asa tanana mpanota de misy lafy ratsiny sy lafy tsara ny mandrakariva. Na de izay iverinao tsara tahaka n'inona azy de izao ka asan'ny tanan'olombelona de izao misy ratsy, misy lafy ratsy ny mandrakariva. Ataovy iny finday eny tananao iny tsara tarehy mazava ho azy, fitaovam-piasany mazava ho azy, fitaovam-pifandraisana avolenty mazava ho azy, fa izao misy lafy ratsiny. Misy lafy ratsiny iny satria asan'ny tanan'olombelona. Na inona fiezanao hijeren'io amin'ny solomason'ny olombelona hoe tsara io de misy lafy ratsiny be dehibe io. Ny tenana manao ny tsy fantatro inona koa ny zavatra eny an-tananao hoe ny ohatra ataovy hoe tsy ny finday iny ihany fa ataovy ohatra koa hoe ny fiarakodia-dalanao, ataovy hoe io trano honenanao io, rehefa asan'ny tanan'olombelona de asan'ny tanan'olombelona mpanota de izao misy ty tanany mahampanota mandrakariva de misy lafy ratsiny. Fa ny asan'ny tanan'Andriamanitra tsara de izao tsara mandrakariva, ary tsy misy lafy ratsiny ny asan'ny tanan'Andriamanitra satria tsara izy de tsy misy faharatsiana ho aminy, de ny zavatra nataon'Andriamanitra ny tsy misy lafy ratsiny. Fa matoa mahita lafy ratsiny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra ianao de satria solomason'ny mpanota nanaovanao azy. Lay solomason'ny mahampanota nanaovanao no hijerena azy de manjary tsy mahita indray ianao ny fahatsarana izay eo amin'ilay zavatra nataon'Andriamanitra. Io nge mahatonga ny hoe ny tapenana ny maso e, zay nge mahatonga ny hoe mahiratra na jamby satria tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Na jamba ka mahita ka mijery indray ny zavatra nataon'Andriamanitra ho ratsy, na mijery indray ny zavatra tsy mety ataon'ny olombelona ho lasa tsara. Rehefa malala manazava Paoly eto zany. Ny solomaso hijerentsika zany de zao ny solomaso hijerentsika ny zavaboarin'Andriamanitra, ny solomaso hijerentsika ny asan'ny tanan'Andriamanitra, tsy maninona ny solomaso hijerentsika ny fandaharan'Andriamanitra koa aza. De solomaso ny fahatokiny sy ny finoana manao ao amin'Andriamanitra tsisy ratsy, ary zay nataon'Andriamanitra tsara avokoa. Raha ao anatintsika ny fahatsaram-piainana ry havako amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy de mahita zany fahatsarany zany sika. Ary hitantsika zany amin'ny tonkiran'i Davida amin'ny salama, hitantsika zany amin'ny fitantarany bokin'ny Genesisy,
milaza ny fahatsaran' Jehova sy ny asan'ny tanan' Jehova. Fa ndraindray ry avako malala hitatsika ny fanombantsika ny tontolo iainana, hitatsika ny fanombantsika ny zavatra tsara nataon'Andriamanitra. Andriamanitra ke tsy niteny tamintsika manao hoe aza manao zavatra tsy niteny an'izay Andriamanitra, fa matory men'Andriamanitra ny talenta dia ilain'Andriamanitra ny ampiasantsika n'izany, ny fahaizana manao trano, ny fahaizana manao lalana, ny fahaizana mitendry zava-maneno, ny fahaizana mamboatra fiarakodia, ny fahaizana mamboatra fiaramanidina, ny talenta avy amin'Andriamanitra ireny. Fa ny ilazantsika kosa fa ny asan'ny tanan'ny olombelona ny tsara, fa ny asan'ny tanan'Andriamanitra ratsy na tsy zava-dehibe, dia izay ny fahadisoana. Dia raha vatsika le asan'ny tanan'Andriamanitra, aleontsika mahita trano mezimezina mijoalajoala, mahita zavatra tsy hoe ratsy zany akory, fa ny fiheverantsika ho zay ny fenitry ny antsoiny hoe fahatsarana, dia fahadisoana zany le avao. Fanohitra ny soratra masina zany. Tsy ilaina akory ny manao zavatra ataontsika hoe ilaina, tsy hoe tsy ilaina nge ny fitaovana ampiasaintsika isan'andro, tsy hoe tsy ilaina, fa tokony ho fanekentsika fa zao asan'olombelona reny, ka ilay misy fetra, misy lafiratsiny mandrakariva, ary izay lafiratsiny izay manimba. Marina nge ny tenin'ny Jean Calvin, izy manao hoe na inona nge ozy heverin'ny olona ho tsara, na inona heverin'ny olona ho tsara, zay ataon'ny olona ho tsara, dia hita mandrakariva eny amin'ny tanany eny ny mahampanota azy. Fa ny rano Kristy irery ihany, ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no mamafa izay ditanany mahampanota ny olona izay. Zany hoe raha ohatra ka ao amin'ny Jesosy Kristy tompo isika no mijery ny zavatra ataotsika, dia manana fetra isika. Ohatra hoe alaivo hoe eny am-pelatananao iny telefônina iny na iny finday iny, asan'ny tanan'olombelona iny, dia misy lafiratsiny, misy lafitsarany. Dia zao ary ahoana no atonga an'iny mba tsy ho amin'ilay lafiratsiny no ampiasanao azy, fa amin'ilay lafitsarany? Dia tsotra be, mijorova volombelona mahampino anao, jorova volombelona hoe satria tsy mitovy mihitsy hoe ity kristianina manana fahazavan-tsaina tsara mampiasa ity finday ity, sy ity tsy mpino mampiasa ity finday ity. Dia ho azonao antoka fa na ny zavatra jerenao, na ny zavatra teneninao, na ny fampiasanao azy, dia tsy hitovy mihitsy ny fampiasan'ilay tsy mino sy ilay mino azy. Satria ny anankiray efa nandray an'i Jesosy, mampiasa n'iny zavatra iny amin'ny anaran'i Jesosy izy, dia tsy hanipy an'iny telefôna iny any anaty fako izy na hanimba ny tontolo iainana, fantan'izany. Tsy hampiasa iny finday iny amin'ny fomba tsy mendrika izy, satria izy mpino. Hotsika manao hoe ny fahazavan-tsaina mahatonga atsika miverina indray ao anatin'ilay hoe ny fahatsaran'Andriamanitra dia ao anaty amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy ihany. Raha tsy zany dia ohatra ny vola nge tsy ratsy ho azy, mazava ho azy. Ny vola tsy asan'Andriamanitra. Raha asan'Andriamanitra ny vola dia tsisy lafiratsiny mihitsy. Fa satria asan'olombelona ny vola dia misy lafitsarana, misy lafiratsiny. Ohatra ny zavatra nataon'olombelona, na lamba akanjo io misy lafiratsiny, misy lafitsarana. Dia tahak'izay koa ny vola koa misy lafiratsiny, misy lafitsarana. Raha ohatra ka ho an'ny mpino kristianina mandray an'i Jesosy, manana fanamasina, ahoana ny mahatonga ny fitantanana ny vola io mba tsy ho any amin'ilay lafiratsiny ny betsaka, fa ho any amin'ilay lafitsarana? Dia tsotra be, satria ianao manana an'i Jesosy. Dia zay mahatonga Paoly Salama manao hoe tsy manahaka ny vola no amin'ny kolokolo izy, mazava tsara. Tsy mampiasa ny vola no amin'ny tsy marina izy, fa mampiasa ny vola no amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahamarinana. Zany hoe tsy manompo ny vola izy. Be dia be nge ny olona manam-bola fa tsy manompo vola, fa misy olona tsy manam-bola fa manompo vola. Io zany tsy arakaraky ny abetsany mihitsy, tsy zay. Misy manana kely fa dia fa iny dia efa tompony sary, misy manana be fa tsy manompo zany izy, syndesa ohatry fitaovana rehetra ihany io. No zany dia zao, tsy ilay fitaovana nataon'olombelona ny ratsy ho azy na tsara ho azy, fa ny fandraisanao, ny fampiasanao azy ao amin'i Jesosy ny tokony hibaiko io, ny fomba fitantananao sy ny fomba fitondranao ny asan'ny tanan'olombelona. Ny asan'ny tanan'Andriamanitra
tsara avokoa. Ny asan'ny tanan'olombelona misy lafy ratsy, misy lafy tsarany. Ahoana ny atonga ilay asan'ny tanan'olombelona ho amin'ilay lafy tsarany avokoa dia miaraha amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra no hitantanana ho azy, ao amin'ny toe-tsain'Andriamanitra. Zay ny ilana no antsoina hoe etika kristiana, ny ilana ny hoe fitondratena kristiana, mampianatra anao hitantana ny zava-boarin'Andriamanitra, mampianatra anao hitantana ny asan'ny tanan'olombelona ho amin'ny toe-tsain'Andriamanitra, mampiorina antsika amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly rehefa koa malala dia manazava fa tsara ny zava-boarin'Andriamanitra. Farany rehefa koa malala izay manaitra amin'ity andininy ity dia ny tenin'ny Paoly manao hoe fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Mampiorina antsika amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Inona ilay hoe ampiren'ny tompo Paoly amintsika eto ara-panahy? Ozy manao hoe mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena. Ny teny ny dikany teny hoe mafampiasana ny teny io dia nazahoana ny teny frantsay gymnastique amin'ny teny grika. Zany hoe mahasoa kely ihany raha tsorina ny gymnastika zay mihitsy io. Fa ny tena mahasoa dia ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eo indray ilay fanazavana ny toe-tsaina grika moa dia mampifanohitra ny saina, mampifanohitra ny nofo sy ny fanahy, mampifanohitra ny nofo sy ny fanahy, zavatra nandeha ho azy zany teo amin'ny civilisation na ny filozofia grika, zay fifanoherany nofo sy ny fanahy izay. Fa maika ataontsika hoe lasa lavitra kokoa noho izay ny fomba fijerin'ny taonjato iainantsika vokatry ny fampianaran'ny Descartes, nazahoana ny toe-tsaina cartésienne, ny hoe ny olona dia sady misy vatana, ny misy saina, ny misy fanahy. Ny fitambarany antsoina hoe olombelona dia vatana, saina, fanahy. Ary indraindray aza dia sarahantsika mihitsy hoe ty olombelona vatana, ty olombelona saina, ty olombelona fanahy. Fomba fijery zay vanavy amin'ny Descartes zany hotsika teo. Fa tena zany tokoa ve ny olona? Ny olona tokoa ve tena misaraka ny hoe ity vatana, ity saina, ity fanahy, ataiza ho aiza amin'ny olombelona ary ataiza ny fetrany fanahy, ataiza ny fetrany saina. Fa raha amin'ny Baiboly rehefa koa malala dia tsy misaraka mihitsy. Ny olombelona dia tsy olombelona vatana fotsiny ihany, ary tsy misy maivana mihitsy ny hoe ty olombelona vatana, ty olombelona saina mavesabesatra kokoa, fa isika no vokatry ny toe-tsaina no anabeazana antsika dia manao hoe zava-dehibe kokoa ny vatana sa ny fanahy sa ny saina. Fa ny olombelona misoratra masina dia olombelona manontolo. Raha nanota ny olombelona dia maty ny vatana, dia maty koa ny saina. Raha velona ny olombelona atsangany tompo amin'ny finoana fitsangana ny tenany maty dia izao tsy ny vatany ihany mitsangana fa mahola azy feny koa. Ao amin'Andriamanitra dia tsy misy hoe vatana, saina, fanahy, fa ray ihany ny olombelona. Zay ilay ataontsika hoe ny manontolo ny olombelona, ny manontolo ny olombelona no nivonjeny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy hoe ny fanahiny ihany, na ny sainy ihany, na ny nofony ihany. Amintsika olombelona no zarazaratsika tahaka izany izy. Zay ke mahatonga ny olana io, mahatonga ny olana amin'ny fanabeazana satria heveritsika hoe marina fa misy fiteny zotra masina hoe saina, vatana, fanahy, fa iray ihany ny olombelona amin'Andriamanitra. Dia ray ny fanabeazana ataontsika any ny fanabeazana ara-tsaina ihany ianao, fanabeazana ara-batana kosa anay, fanabeazana ara-panahy amin'ny fiangonana dia tsy mety. Tsy ohatr'izany ny olombelona, fa ny olombelona tokony ho ny filazantsara dia tokony ho nady ao anatin'ny fiangonana azy, dia tokony ho tandrify amin'izany ny vatana, saina, fanahy. Amin'ny fanabeazana ny tokantrano tsy hoe ny tokantrano dia sakafo ihany. Fa nareo mandeha mianatra dia any ianao manohy fahalalana, ato an-trano ianao dia sakafo no ataonao ato, dia mihinana sakafo tsara ianao ato, dia ato ianao zany miakanjo tsara. Anjarana iray aman-dreny manome an'izany, anjarana ny ampianarana kosa manome fahalalana, anjarana ny ampiangonana manome fanahy. Dia alaiso saletsaina rehefa ran'izany olona zany. Fa anjarana na dia ao tokantrano ianao dia misy sakafo ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Tena maha olona feno no tokantrano. Tahaka izany koa ny ampianarana. Any ampianarana dia tena misy raha ara-tsaina, misy raha ara-panahy, misy raha ara-batana. Ary aty tokantrano koa dia izay koa olona feno tsy inona makany an-tsekoly, fa tsy hoe ny vatana mijanona tentany dia ny saina makany an-tsekoly.
na mifanohitra zay manao makany am-piangonana mifanafa ny vatana manao sakafo aty an-trano de ny saina ny jana any am-piangonana any am-pianarana de ny fanahy tsy ohatry zany ka fa ny tokony izy de zao zay le tenenina hoe fanabeaza raha ho an'ny maha olona manontolo ny tokony ho raisina amin'ny sehatra maro samihafa na any trano na any an-tsekoly na iza na iza raha fanjakana tsy meritreritra fa tsy ny any fanabeazana ara-tsaina ihany no atao de tsy de mazava ho azy fa tsy de tena manao zava-dehibe mipompondrano izy ohatra tsy hanao zava-dehibe ny fahadiovana izy ohatra satria ny azy mety hoe fa saina ihany raha tsisy fanjakana zany aloha fa izay no eritreretina raha olona ndraika fiangonana tsy eritreretrany de zao hoe tsika fanahy ihany de zao asa tsy fantatro inona re zany fanabeazana iny fanahy ihany zany no eritreretina fa tsy de eritreretina ny saina na ny nofo de ngamba mety hoe de tsisy tableau ve sa inona fa de zay hotsika manao hoe ny sohatra masina de maha olona manontolo mihitsy fa eto ary nefa dravako malala de misy zavatra notsokainy Paul manokana noho ny contexte na noho ny tontolony izy any Timoty hoe mahazo kely ihany ny fampiasantena satria Timoty osaosa satria Timoty tsy maro malefaka tsy de tena salama loatra tsy mitovy mihitsy amin'ny Titos izy itareo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ny toko fahadimy le teneny manao hoe aza misotro rano tsony aza misotro rano tsony fa misotro divay kely noho ny vavoninao sy ny fahosahosanao matetika mazara be teneniny Paul io noho ny fahosahosanao matetika zany hoe somary matetitetika osy po i Timoty dia zay no mahatonga an'io afatra io fantatro fa manao zava-dehibe ny ara-panahinao ry Timoty zay tena mahasoa tokoa zany mahasoa amin'ny zavatra rehetra zany fa izao koa sanaka mba mampiasa tena kely ihany fa mahasoa ihany ange zany de afaka malala noho ny toe-javatra noho ny fiainana manokany Timoty zany ny mahatonga amin'ny Paul eto manao hoe marina fa eo maha-olona manontolo fa aoka ianao anana équilibre zany aoka tsy de eritreritra ianao fa hoe de ny vata tsy ilaina koa reo fampiasam-bata maha-olona manontolo eo asa toa zany fa zao mahasoa kely ihany inge fanaovana gymnastique io Timoty osaosa loatra ianao mahasoa kely ihany izy io Timoty raha tasiny manokana ho an'ny Timoty fa tsy hoe ho an'ny Korintianina koa tsy eny ambony pilipitra mihitsy novakinany hoe mahasoa ny divay natao ho an'ny Timoty manokana ity zay taratasy pastoraly azy zavatra manokana ho an'ny Timoty fa zany hoe natao vakina satria toam-piratanatsika le izy Paul tsy niteny tamin'ny Korintianina zany hoe de aza misotro rantsony fa divay sotrono io raha ny Korintianina mamilava tsy mahino an'izany teneniny zany akory fa ity ho an'ny zanaka raha mijery an'izany tsika de aza miteny manao hoe malalaky Paul ka manome manao an'izany tsy avako malala tsy fa manome fahazavan-tsaina fotsiny izy any Timoty manao hoe malala azo atao zany anaka fa fantatrao fa mety sa ianao mahafantatra ny tokony ho izy manana fahendrena tsy ny mifady ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de zao fahafantaranao hoe mety sa tsy mety atonony sa tsy atony inona ny tompontsoa metiny zany Paul de olona misokatra tsara mihitsy ary manazava an'izany hoe misy fotoana ilanao an'izany mafy be ke zany aza misotro rano zany tsony fa misotro divay satria osy ianao tsy ampiray ianao manao de mety mila an'izany ianao de tsika manao hoe eo zany Paul any de malazava amin'ny Timoty manao hoe mba mampiasa vatana ihany afaka malala tampamarana de mampahery anao zany afatra any koa tena mampahery anao mba mampiasa vatana ihany am'izao toatsika hoe fotoana mabeasa ndraindray de mba manaova ihany gymnastique zay midika hoe mahasoa kely ihany izy io fampiasam-batana fa de aza torevaka fotsiny ao fa mba mampiasao vatana io zany raha tsoro zao mba mihetsiketsika mba tatana ampiasao ny vatana alanjalanjao ny sakafo aza de mihidy ohatran'io fa misokafa amin'ny fahatsarana zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany zanak'olombelona mba manana saina misokatra de jereo amin'ny solomaso miabo pozitiva ny zava-boarin'Andriamanitra sy ny asan'ny tanan'Andriamanitra de mifalia amin'izany ianao mifalia ianao amin'ny fotoana omen'Andriamanitra anao mandehana pahendrena miarahany Jesosy afaka malala eto afamarana de natsiaro tamin'izay mbola natsiaro anay mbola tany amin'ny collège tsy collège moa fa tany amin'ny séminaire
de tany amin'ny séminaire zay tamin'izany zay moa zay mipimana mpitandrina fa iny a de tsy maintsy mipetraka tamin'ny séminaire faravaratsy ny tona anankiray melohany voanao de miezaka ianao a mipetraka amin'ny séminaire mba ahafantaranao ny tsy hoe fiainana pastera na fiainana pastoraly dia tamin'ny taona fahadimy de mipetraka tany amin'ny tao amin'ny séminaire ny toeram-pamanam-pitandrina atao Amparibe tany amin'ny rihana farany ambony de marainy zay manao mampatsiara ny toe mampiasa vatana na maso kely any zany de isaky ny maraina manao footing maraina mizakazaka zany misy vitsivitsy zay fampitariky andaonao footing maraindraina de satria Amparibe akaiky Mahamasina de raha zay mizakazaka midina niny Mahamasina iny sy na manodidina kely ny kianjabe ny Mahamasina io zany tanora vitsivitsy de misy tovolahy anankiray tsy mba mety mandeha mihitsy izy andao manao footing tsy mandeha mihitsy izy de fa raha maniny anao tsy mandeha mihitsy de izy manamala manao hoe angady Jesoa nanao footing de ndraindray afaka malala mitsika manao zavatra tahaka zany ka fangady Jesoa nanao footing de tsy manao footing fantatra fa vazivazy zany fa ndraindray tsy itsika mihidy ohatr'izany hoe fangamo Jesoa nandeha taxi be fangamo Jesoa nandeha avion fangamo Jesoa nampiasa téléphone hafa ny toe-javatra nenan'i Jesoa ny kristianina de mana fahendrena mahay miaina mivamim-potoan'andro ny soratra masina tsy miova io mandrakariva fa ny fanahy masina no manazavatsika ny fomba iainantsika ny soratra masina mahatonga ny soratra masina io marina amin'ny ankehitriny ary io soratra masina io tsy miova fa io mbola ho marina mbola afaka roa arivo taona raha mbola sy tonga ny tompo ary hafa ny famakinn'ny olona nio afaka roa arivo taona ny fitarihin'ny fanahy masina no hamarina ny famakinn'ny soratra masina indray afaka roa arivo taona zany afaka malala mampiasa tena kely any fa mahasoa zany vavakisika tompo amin'ny sotranao zahay fa tsara ianao de aoka zay tompo vokatry ny fitarihan'ny fanahinao masina mba ahita ny fahatsaranao amin'ny zavaboarinao ka hitandrina izany tompo mampianaranay koa hitandrina fa ny asan'ny tanan'olombelona de misy lafiratsy misy tafitsara mampianaranay hamaky ny asan'ny tanan'olombelona amin'ny alalan'ny finoananao Jesoa ary amasino zahay io takatry ny sainay fa misy fetra zay hiverinay ho tsara amin'ny asan'ny tanan'olombelona ataovy miezaka manao ny tsara zahay saingy ataovy miraiki-po amin'ny finoananao ahafantaranay ny fetra ny fahatsaran'ny asan'ny tananay ka iankinanay mandrakariva amin'ny teninao mampianaranay Jesoa koa ahaizanay mitantana ny maha olona anay feno mba olona mitombona tsara zahay amin'ny maha olona anay de ataovy hainay ny mitandrina ny tempolinao masina de misaorany amin'ity herinandro mifarana ity ataovy eniky ny fifalianao izao herinandro mifarana izao misaotra tompo fa afaka mametraka ny herinandro vaovao raha pito sahady eo ampelantananao zahay amen